Fitaovana ahafahana manantanteraka ny asa toy ny solosaina, finday, seza, moto sy ny maro hafa no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny brigade féminine de proximité eny Tsaralalàna androany. Tonga nanatitra izany tena toerana ny maraina teo ny vadin'ny filoham-pirenena mialy rajoelina sy ny solotena avy amin'ny UNFPA na ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny ponina. Ny brigade féminine de proximité izay aparitaka manerana ny nosy hoy ny ministra tompon'andraikitra. Manoloana fanampy miandry tompoko ny eto anivon'ny ministera filaminam-boaka dia mikasa ny ametraka ivitoeram-piasana ho an'ireto vehivavy polisy ao amin'ny brigade féminine de proximité reto hisandrahaka manerana ireo komisariat foibe manerana ny nosy. Antenainay fa tsy kely soroka izy ireo hiara anatanteraka ny vina sy ny tariketra izay napetraka ao ramatofoloha. Tsy ho sanatria izahay nanateraka izy indray no tsy ahay andihy fa dia omendrika ny azo ny voninahitra mpanolotra ny fomba fiasa sy ny vokatra iarahantsika mioty amin'ny alalan'ireto fitaovana maro dia maro ireto. Tsy ho hainay eto anivon'ny fianakabeben'ny polisy-pirenena tompoko ny tsy hankasitraka anao amin'izay fihetsika te-idera sy fankahantahaka asehnao anay. Izao satria tsy vitany nanome fa mbola tonga nitsidika anay nanatrika ny soa sy ny tsara. Fanamby napetraka amin'ny mahamaso ivony ady amin'ny herisetra ny anampy amin'ny fametrahana rafitra matanjaka sy fitaovana ahafahana mamongotra ny herisetra mifototra amin'ny vondron'olona marefo hoy ny vadin'ny filoha nandritra ny fandraisam-pitenenany. Apinga ahafahana misoroka sy miady amin'ny herisetra ny fifanomezan-tanana avy amin'ny tsirairay hoy izy. Ny fifanomezan-tanana sy ny fiarahantsika amin'ny salato izao dia anisan'ny apinga ahafahana misoroka sy miady amin'ny herisetra. Amafisiko eto ny fanentanana ny rehetra mba ho say ijoro anohitra ny herisetra. Mankahirainareo polisy avy amin'ny BFP sy ireo rafitra hafa rehetra anao tantsoroka amin'izany ady amin'ny herisetra izany. Manohana anareo hatrany ny tenako amin'ny adidy goavana hatrehanareo ankitsipo. Ary mahavelo-panantenana sy ireo rehetra ianjadin'ny herisetra sahady ny finiavan'ny ministera ny filaminam-bahoaka amin'ny fanapariahana ny BFP amin'ny faritra hafa. Resy lahatra aho fa isika rehetra no tokony hiara-misalahy dia hitsahatra ny herisetra manerana Madagasikara. Koa manantena ny fifanomezan-tanana avy amintsika tsirairay avy ka hiariteny amin'ny feray hoe melohako ny herisetra. Ankoatra ny fampitaovana nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fampiofanana ireo mpikambana eo anivon'ny brigade féminine de proximité miisa 270. Ity sampandraraha ity izay naorina voalohany teo amin'ny polisy-pirenena ny volana novambra 7 ary miankina amin'ny komisera foibe miara-misalahy akaiky amin'ny sampana miaro ny soatoavana malagasy sy ny fiarovana ny olona marefo.